Daniel ilay mahatoky. Daniel ilay mahatoky. Zay no anasako anao amin'ity androany ity, manasanao mba hatratra amin'ny farany. Mbivaliana indray re mpiara-midinika namana isany no iarahako aminao, ifankahitako aminao iarahana mandinika ny ten'Andriamanitra, ary anolorana ny arahaba ho mampira rintsoa ho aminao sy ny ankonanao, ary anonona sady ny fiadanany tompo mba anjaka ao am-potsika tsirairay avy. Dia iaraka hivavaka isika raha anomboka izao dinika izao. Rainay any an-danitra tsara indray izay tianay io, misaotra anao izahay noho ny fitantananao anay indray, ka afaka miaraka mandinika ny teninao eto izahay ankehitriny. Tomoera aty am-ponay, areo ka mba ho vita fihavanana aminao izay ka esoronao avokoa reo tsy fahatanterahanay teo anatrehanao. Ny fanena masina kosa no irinay mba harotsaka ao aty am-ponay, azonay mandray tsara ny teninao ary mba ho fanandramana ny fiainanay izany. Tononona sy angatanay ny vavaka amin'anaran'i Jesosy. Amen. Mbola mitokodina anatin'ilay loha hevitra hoe mitombo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra isika. Amin'ny ity herinandro ity dia hijery loha hevitra anankiray isika hoe mpitolona am-bavaka. Fa ny androany hoe Daniel mahatoky no resantsika. Vavaka no ifampiresantsika eto. Ny vavaka tokoa dia ampahany anankiray tena ilaina eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Io zany azo lazaina hoe otrikaina, ary tokony fahazarana ara-panahy iainantsika ny vavaka satria iankina ny aina izany. Tadio tsara fa rehefa tsy mivavaka matetika isika na mitsara tsy mivavaka dia atahorana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra na hoela na hoaingana. Alao tsara ny tsaina hoe tsy miresaka firy amin'ny namanao akaiky anao na ny vadinao na ny olo-tianao dia azo antoka fa tsy hoela dia morava izany fifandraisana izany. Tiana apetraka ty ampiandohana dia zao hoe ny fiainam-pivavahana dia tsy misy fiantraikany amin'ny tenantsika ihany fa amin'ny hafa ihany koa. Ny tenantsika zany sy ny hafa ihany koa. Ka amin'ny herinandro ity dia andinika ireo olona vitsivitsy izay olo mivavaka isika amin'ity herinandro ity. Androany dia Daniel no resantsika. Misy karazana Daniel telo anatin'ny Baiboly amin'ny kapobeny. Dia ny voalohany amin'ny tantara voalohany, toko fahatelo andiny voalohany dia ahitantsika Daniel zanakalahin'ny Abigaila. Ny faharoa indray dia ahitantsika amin'ny boky Ezra toko fahavalo andin'ny faharoa dia Daniel mpisorona izay niaraka niverina tamin'ny Babilona, zany hoe taranaky Tamara ity Daniel faharoa ity. Fa ny fahatelo izay resantsika bebe kokoa dia Daniel mpaminany izay ny boky mihitsy moa mitondra ny anarany. Ny anarany zany mitondra zany boky izany, Daniel ilay olo malaza anankiray ao amin'ny Baiboly. Fantatsika ny andohany ny tantarany izany Daniel izany. Mba zao no manamarika betrany ny fiainan'ity Daniel ity ao amin'ny Daniel toko voalohany ka ny andininy fahavalo. Zao no voalaza le teny Daniel toko voalohany ka ny andininy fahavalo. Hoy izy hoe: ary Daniel ny atao am-pony tsy handoto ny tenany tamin'ny anjara hanina, tamin'ny hanin'ny mpanjaka, tamin'ny divay izay fisotrony, ka dia nangataka tamin'ny lehibe ny tandapa izy mba havelany tsy handoto ny tenany. Nafinaritra ty Daniel ty dia niaro mandrakariva, nitandrina mandrakariva ny tenany izay Andriamanitra mihitsy no mitantana azy. Nomena Andriamanitra fahalalana tao amin'ny saina sy ny fahaizana taratasy sy ny fahendrena rehetra ity Daniel teo amin'ny andininy fafitambin'ny folo. Dia zao no voalazan'le teny: ary ireo zatovo efa tahy ireo dia nomena Andriamanitra fahalalana sy saina ny amin'ny taratasy sy ny fahendrena rehetra, ary Daniel nafantatra ny amin'ny fahitana sy ny nofy rehetra. Nanana fahendrena zany Daniel izany, endry izy zay no maritany Baiboly azy amin'ny misy ny andiny maromaro ilazany Baiboly azy. Voalaza ihany koa fa i Daniel mpaminany dia nanana ny fanahin'Andriamanitra. Ary ny boky Daniel dia nilaza mihitsy fa nitsoin'Andriamanitra azy dia nataony hoe malala indrindra. Ao amin'ny Daniel toko fahasivy ka ny andininy fahatelo amby roapolo no ahitantsika le teny Daniel toko fahafolo azafady ka ny andininy
iraiky ambin'ny folo dia lazainy ato hoe dia aroa izy tamiko ry Daniela malala o fantariny tena zay lazaiko aminao ka mijoroa fa nirainao aty aminao aho ankehitriny ary no nilaza zany teny zany tamiko izy dia nitsangana nangozozy teo aho malala no entsoan'Andriamanitra any Daniela. Ao amin'ny Daniela toko faharoa dia nisy toejahatra nitranga zay natonga ny Nebukadnezara mokadidy amin'ny non'olokendry tao Babilona tamin'izay fotoana izay. Tao anatin'ny toejavatra io dia nangataka ny famindrampon'Andriamanitra i Daniela momba ilay zava-miafina tao amin'ny nofon'ny mpanjaka tamin'izay fotoana izay. Dia hojeretsika ny voalaza amin'ny Daniela toko faharoa nanofon'ny mpanjaka Nebukadnezara tsy fantany noho ny marainy ny andro dia mba naniry afantatra izy kanjo ireo olokendry eny ivelany fa olokendry tsy nahalala inana inona dia namoaka didy izy ary zay didy zay dia niatra tamin'ny Daniela ary indro Daniela fa nangataka tamin'Andriamanitra. Zao ny voalaza eo amin'ny andininy fahavalona ambin'ny folo amin'ny Daniela toko faharoa manao hoe mba hangatahany ireo famindrampo amin'ny Andriamanitra ny lanitra ny amin'izany zava-miafina izany mba tsy haringana Daniela sy ny namany mba amin'ny olokendry ny Babilôna rehetra. Ny vavaka nangatahany Daniela tsy ho an'ny tenany ihany fa ny vavaka ihany koa izy ho an'ny olokendry rehetrarehetra tao Babilôna. Dia fantatsika tsara fa nambaran'Andriamanitra tamin'ny Daniela izany nofo izany. I Daniela dia nanana ny fahatokina. Daniela dia nanana ny fahendraina nomen'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Amin'ny Daniela toko faharoa eo amin'ny andininy faharoapolo dia zao ny voalaza le teny Daniela toko faharoa ka ny andininy faharoa roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Dia zao ny voalazany hoe nahoana Daniela no nivavaka. Andininy faharoapolo eny niteny izy ka nanao hoe isaorany ny anaran'Andriamanitra mandrakizay fa aza ny fahendrena sy ny hery ary izy no mandahatra ny andro sy ny fotoana, izy no manesitra ny mpanjaka sy manangana mpanjaka, izy no manome fahendrena ho an'ny hendry sy fahalalana ho azay mazava saina, izy no mampiseho ny zavatra lala sy miafina, izy no malala zay eo amin'ny maizina ary ny mazava mitoetra ho aminy. Ianao ry Andriamanitra ny razako no dia raiko sy isaorako satria nomena fahendrena sy hery aho ary ankehitriny efa nampafantarinao ahy izany izay angatahanay taminao dia nampafantarinao anay ilay nofony mpanjaka. Inona ny antony vavaka zay nataon'ny Daniela? Ny antony dia zao nametraka Daniela ny Andriamanitra mahery an'Andriamanitra, Andriamanitra manome ny fahendrena, Andriamanitra manome ny fahalalana rehetra, Andriamanitra mampafantatra ny zava-miafina rehetra ary mampafantatra fa ao amin'Andriamanitra no misy ny hery rehetra. Ry mpiara midinika namana, tiako raha mba izao sy anao mba atoko mandrakariva zany herin'Andriamanitra izany. Na dia teo aza ny fialonana, na dia teo aza ny toezahatra mahafinenan'i Daniela dia nitoetra ho matoky. Tsy natahotra Daniela amin'ny fiainam-pivavahany, tsy natahotra, tsy menatra izy ny amin'ny vavaka nataony tamin'Andriamanitra. Ao amin'ny Daniela toko fahaenina ny andininy fahafolo sy faharakimy folo dia ahitantsika an'izany Daniela dia nivavaka amin'ny fahafolo sy ny faharakimy folo. Ary noho izany dia nasiany Darius sy mpanjaka Sony izany lalàna sy didy izany tao andavaka liona tamin'izay fotoana izay dia miatsipy ao izy ireo. Andininy faharakimy folo. Ary noho ny fantatra Daniela fa efa voahisy Sony ny didy dia nakao an-tranony izy ary ny varavarakely ny tranony ambony manandrefy an Jerosalema dia mivoha. Koa intelo isan'andro no nandoalika ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'Andriamanina izy satria fanaony hatramin'ny taloha izany. Ry mpiara midinika namana, vavaka dia fiainany Daniela. Io no nitarika azy ho amin'ny fatokiny. Intelo isan'andro mandoalika izy misaotra an'Andriamanitra ary tsy ekisendasendra, tsy hoe niterena zava-misy fa efa fanaony izany. Mino ah fa fanaonao, fahazaranao anao ihany keo ny mivavaka amin'Andriamanitra. Raha niatrika zava-tsarotra Daniela dia nivavaka izy. Fihetsika hitany maso no nataony nandoalika Daniela. Na niainy azy an-tandodomidosy dia nanohy sy nahatra ny vavaka Daniela. Ny faniriako amin'ity androan'ity dia mba azoto hivavaka isika, hitalao amin'Andriamanitra ka isika no anisan'ilay hoe Daniela matoky. Ny anaranao ndray no manolo an'i Daniela, Daniela matoky. Hombanao any Andriamanitra
ka hita ny fatokinao izy androany. Ominy anao ny hiry, ominy anao ny fahalalana, ominy anao ny fahindrina rehetra hitrehanao izao tontolo andro zao. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray eo, misaotra anao izahay noho ny fotoana nomenao anay na ahafahany nandinika ny teninao. Irinay ary mba ho fiainam-bavaka ihany koa ny fiainanay tahaka ny Daniela, mba ho matoky ihany koa izahay amin'ity androany ity. Tonononay sangatanay ny vavaka amin'anaran'i Jesosy. Amen.